Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Spaghetti Francia, safidku, safidensika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Kiri, les fromages avec il, ankafizinekis miaraka aminao ao anatin'ny le JT. Telma, safidku numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmiarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité amin'izao zoma fa 4 amby 20 ny volana febroary izao ireto ny lohateny miandratsika atao anatin'ny vaovao. Nanala ny fitoriana ihany koa androany solombavambahoaka John Elite tao anatin'ny raharaha Yara Panuel. Nanao hetsika fanairana ny fitondrana ny avy ao anivon'ny CNPE mba handray andraikitra manoloana ireo fandranana antsokosoko ny harem-pirenena. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana asa fampiroroana namoizana ain'olona manodidina ny 12 tao Albab avaratry Syria androany. Ampifaliana no hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'izao takariva izao, asaina ihany koa ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa an'ity androany ity dia resaka betsaka ny toe-karena isika ary araka amin'ny Gottlieb ihany koa tapany voalohany kosa andorana anao ny vaovao miaraka amin'ny Sonia Andrenirina. Roa andro taorian'ny artista dia nisintona ny fitoriana ny Yara Panuel ihany koa ny député Arjona Randriarymalala. Ankoatra izay dia miantso ny amorapon'ny fitsarana ny amin'ny tsy tokony anagadrana ny Yara Panuel ireo olomalaza na atsiaro voatoetoena tamin'ny fisiany ilay vondrona fifisana anatsarana ny people gasy. Mitatitra amintsika ny resaka izy ireo teny mamasina tamin'ity androany ity ary ny Arso Rojoravaka sy Zo Randriatsalama. Rehefa nandray ny taratasy fifonana sy fanaovana azafady sy fanazavana ihany koa ny député John Elite zay eto akaiko eto rehefa nandray ny taratasy fifonana sy fanaovana azafady ny député Rosy izay manoloana anareo sy ny mpanakanto Rosy ihany koa rehefa nandray izay taratasy zay ihany koa ny mpanakanto Damama Melky Pression Roberto Stéphanie Roberto dia vady Stéphanie sady managerany Marion Pira ihany koa Elodie i Boto dia nanapa-kevitra anala anesitra ny plainte contre ny Yara Panuel. Manamafy ny fanambarana efa nataon'ny syndicat-ny kanto tamin'ny alarobia teo ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Izany hoe samy nisintona ny fitoriana ny Yara Panuel ireo mpanakanto sy ny solombavambahoaka Arjona Randriarymalala izay natsiaro voatoitoina tamin'ny fisian'ny vondrona fifosana natsarana people gasy tao amin'ny tambazotra Facebook. Nametraka lahelo ratra ny zavatra notenenin'ireo olona manao commentaire atao anatiny ka niteraka zao zavatra zao zay tsy miteny hoe Yara no miteny azy saingy izy io anay no responsable nanokatra ny boîte de Pandore na nanokatra ny zavatra io. Amafisiny ireo na izany aza fa manohana ny fahafahana miteny sy faneho-kevitra amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy sy ny interneto izy ireo. Tsy tokony amin'ny alalan'ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana nefa no anaovana izany fa azo atao tsara ny mifanory sy mifananatra hoy kosa ny solombavambahoaka Arjona Randriarymalala. Matoa tonga amin'izao ataontsika hoe fanalana ny fitoriana zao dia itsika malagasy aloha dia olon'ny fihavanana ary misy ohabolana koa ataontsika malagasy manao hoe solavo ayamendra izay niraisin'ny Yara Panuel moa izany zavatra izany. Izahay amina ataontsika hoe olom-boafidy anay dia mahazaka tsara ny kiana izay ataonareo ary mandray
izany atao hoe kiana izany fa mba ataovy kiana amin'ny asanay amin'ny fihetsikay amin'ny zavatra tsy mety ataonay le izy a fa aza kiana kosa amina zavatra lainga na zavatra foronina na zavatra tsy mahapototra. Mialoha izao fanambarana izao voalaza fa nisy fiara-midinika omaly teo amin'ny fianakavian'ny Rapanoelina sy ny solombavam-bahoaka Arjona Randriaromalala ary ny sindikany kanto. Nda eo aza nefa ny fanapahan-kevitra hisintona ny fitoriana fantatra fa mitohy ihany ny raharaham-pitsarana izay ohatrean'izy mivady ny talata 22 febroary izao. Madio tanteraka ny fonay amin'ny Rapanoelina izay membre syndicat ihany koa. Miantso ny fahalemem-po sy fisokafa-tsainy ny mpitsara izay mba tsy hisy famonjana aloha voalohany indrindra faran'izay lehibe indrindra ho anay zay mba tsy hisy peine d'emprisonnement satria tafahoatra izay ho anay menakavy ireo ary ny olona manao compte fake izay fahavalonay dia manambara zay fa hiady amin'ireo zay ary tsy hamelanay io fa tsy maintsy ho fantatra daholo ny ao ambadika ireo mpanala baraka sy mpiteniteny foana anaty Facebook tsy hamelanay io. Anatin'izay Facebook izay indrindra atao hoe mbola vaovao ihany eo amin'ny tontolon'ny malagasy ny ity teknôlôjia iray ity kanefa dia efa mihabetsaka ireo mpampiasa azy eto amintsika. Mbola vaovao tokoa noho izany ny lalàna sy ny fepetra amin'ny feny tambazotra sosialy tahaka ny Facebook eto amintsika manoloana izany inona tokoa ary no manahoana izay fampiasana ny teknôlôjia vaovao izay eto amintsika nanao fanadihadiana manokana mahakasika izay miaro soratra ravaka sy izo Randriatsalama. Efa tafiditra ho isan'ny taranjam-pianarana ny ankizy ny resaka informatika ho an'ity sekoly ity. Efa hita amin'ny solosaina tahaka izao ihany koa ny ampahany amin'ny lesona anampiana ny mpianatra amin'ny fanazarana samihafa. Mamparisika ny mpanabe ary ve ny fampidirana ny resaka teknôlôjia ao anaty fandaharam-pianarana. Ny tontolon'ny internet dia ilaina amin'ny resaka fifandraisana, fanabeazana koa indrindra mba hahafahan'ny ankizy mivelatra zany amin'ny lafin'ny fianarana sy ny fifandraisana amin'ny hafa. Raha ny taremarika voaray iray tapitrisiony malagasy mikirakira Facebook amin'izao fotoana. Mbola tsy ampy anefa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao mba hitondra fampandrosoana. Hany ka misy amin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny Facebook manofana tanora hafeny fikirakirana izany. Mahery ny enjateo izao ny malagasy 7 taona nahazo tombontsoa tamin'izay fiofanana izay. Isaina zany ohatra hoe roanjato isan-taona ny ingénieur informatique ohatra zao mivoaka eto amintsika tsy ampy par rapport raha ampitahaina amin'ny tsena zany iraisam-pirenena amin'ny resaka ohatran'ny nouvelle technologie hatrany ampianarana zany ny tena hitako hoe izay ngamba ny hitako hoe tena vahaolana ny tanana ny ankizy hoe misy asa be da be hiforona zany avy amin'le teknôlôjia vaovao mitondra fampandrosoana. Mba hahafana manenjika ireo trangana fanjikan-dalàna amin'ny internet kosa natsangana eo anivon'ny polisy-pirenena ny diviziona misana ny cybercriminalité. Natao indrindra anenjehana ny fanalambaraka amin'ny tambazotra sosialy sy ny heloka hafa toy ny fanaparitahana sary na horonan-tsary mamofady. Ohatra hoe fanaparitahana sarin'olona miboridana na sary izay novaina entina analambaraka an'ilay olona izay aparitaka amin'ireny tambazotra sosialy ireny na ny internet amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa zany ny resaka film ireny fandefasana horonan-tsary mamofady izay mampiseho ankizy, zany hoe ny ankizy no asaina mandray anjara amin'ny filalaovana an'ilay horonan-tsary. Mifandray akaiky amin'ny sampandraraha misana ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka mamoafady ity diviziona ho an'ny cybercriminalité ity. Mpitandron'ny filaminana nahazo fiofanana manokana no misana ny asa amin'izany. Trangana lozam-pifamoivoizana kosa indray. Ny trangana lozam-pifamoivoizana tokoa teny amin'ny lalam-baovao avy ny andotam-pianaka mihazo ny 17 hektara io arivo io. Fiara minibus tiany fatratra tany Tambarity raha sendra ny fanena tamina fiara 4x4 iray izay nandeha mafy. Tsy voavily ilay mpamilintsony ny fiara ka niafarana tamin'izao loza izao. Raha ny hita teny an-toerana tsy nisy ny ainana fohy tamin'ity loza ity fa nisy any anefa ireo naratra ka nalefa teny amin'ny hôpitaly avy hatrany. Raha ny fantatra miisa 7 izy ireo no tao anatin'ny fiara ka ny 3 tamin'izy ireo no naratra. Rahantsika ny fanampy-panazavana. Any avaratra zany zay avy any avaratra dia vily tery amin'ny rond-point tery loterie fa hoe dia aty 67 dia rehefa tonga teo zay dia nisy 4x4 raha vety tonga dia nanapaka any avaratra dia izay no tonga dia tsy voavilony intsony ilay direction
dia lasana le lasana any avaratra any izy kisisy ngana hitanay tsy haiko hoe tokony mijanona zay zay any diso zany zay iadokely ao anatin'ireto dokam-barotra ireto sika ary dia mitoetra ny vaovao aorin'izay. Mitoetra ny fanarahanao ireo vaovao samihafa ato anatin'ny LEJT misy ny vaovao izay vaovao iray ihany koa avy any Mahajanga satria dia nisy baka iray niletika an-dranomasina indray teo amin'ny lalany Mahajanga makany Katsipy. Baka iray antsoina hoe Makoba ity nilendika ity ary olona 20 no tao anatin'izany sy omby miisa 130. Afitra soamantsara avokoa ny olona rehetra tao anatin'ity baka nitatitra olona sy omby ity raha ny fantatra dia mpividy omby 4 amin'ny rahalahy no nanofa an'ity baka ity avy tany Mahajanga tsy maintsy hoentina amintsika etrany moa ny sary sy ny fanadihadiana fanampiny mahakasika izay loza ny tranga izay fa ivadika amin'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana indray kosa. Rehefa lefilefy ny resaka fanondranana ireo arena sarobidy sy azo sarobidy eto Madagasikara niverina indray izany tatoato ka nanao hetsika fanairana ny fitondranana avy ao anivo ny CNPE mba handray andraikitra manoloana izay fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay mitatitra amintsika ny andindiny-baovao mahakasika izay Rodin Nomenjanary sy Doda Rajarinjato. Miverina indray ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arena Kibon'Tany sy ireo arena sarobidy eto Madagasikara raha ny fanazavana voaray nisehoana trangana hafahafa tany Maroantsetra ka nitaky fanadihadiana mangarahara ireo mpivondrona ao anatin'ny CNPE na ny Coalition Nationale de Plaidoyer Environnement indrindra momba ireo sambo tonga tao an-toerana izay mampiayay. Mitsikitsika zany hoe misy déplacement na stock ao, misy restauration na stock ao, mivoaka indray le stock le nafenina hoe restauration na stock déclaré satria misy stock fa vidy ao. Matoany misy sambo ohatra hoe nisy Limina, Dadija, Pavillon de Malaisie, varetsika reny misy zavatra mihetsiketsika any. Rehefa hoe sambo ny mandeha eritrereto amin'izay fa hoe tsy entina kely zay no mandeha mety vaventy any. Raha ny fanazavana voaray momba ity raharaha ity dia ny vahoaka sy ny lehibe eo anivon'ny tanàna no efa nanao hetsika noerana izany ary mangataka ny mba handraisana andraikitra ny tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana ireto vondron'olona ireto. Zay zany hoe tena mitaky mihitsy hoe fandraisana andraikitra dia fasy miaramila raha ilainy zany ataovy ny fanadihadiana lalina mahakasika an'ireny resaka bois de rose ireny dia mangataka izay mba hahatonga ny rispo mba hahatonga ny tsy atahotra tokony fahalalahana aloha zany ahafahana miteny sy mamoaka hevitra dia mahakasika an'ireny fitantanana ny arena voajanahary tsika ireo tokony isy fepetra entitra azo tsapaitanana zany hoe fandraisana andraikitra ny vantana. Mbola hitohy hatrany ny tolona ataon'ireto vondrona tsy miankina ireto mba hampitsarana ny fanondranana tsy ara-dalàna toy izao. Tokony mba manaraka ny marina hatrany ny sehatry ny fanondranana mba entina mitombona ny toe-karena malagasy. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray. Tonga nitsidika ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa malagasy androany ireo solitena ny CAMES na ny komité africaine sy malagasy ho amin'ny fampianarana ambony nisongadina tamin'ny tafatafa ny fitaomana ny tontolon'ny fampianarana ambony malagasy iverina ao anatin'ny CAMES mba ho tombotsoan'ireo ingénieur sy professora malagasy mitatitra amintsika ny vaovao Iandra Lalaina Andriamasy sy Misa Rasafinjatovo. Rehefa natorotoro tao ao ny fiaramiasan'ireo firenena afrikanina ho an'ny fampianarana ambony izay misy antsika na ny CAMES filan-kevitra afrikanina sy malagasy ho amin'ny fampianarana ambony dia tonga eto amintsika ireo mpitantana afrikanina ao anatin'izany mba hanentana antsika indray ho amin'ny fanakalozana amin'izay sehatra izay. Lesoko ana tonga antsika tsy tahitaitra tamin'ity fikambanana afrikanina ity ny olana amin'ny fanelikiliana ireo manampahaizana malagasy nefa tokony ho tombony betsaka ao Madagasikara indrindra fa ireo manampahaizana malagasy izany. Mijery hoe inona indray zavatra anatsarana an'izay hoe CAMES zay satria indraindray tena ohatran'ny tsapa hoe ohatran'ny le administratif le procédure ny tena mavesatra be mihitsy dia manjary hoe mandefa olona zay moa anisany nampijanona ihany hoe mandefa lista be dia be any tsisy voaray mihitsy ny olonantsika nefa rehefa mivoaka koa ny olonantsika amin'ireo dia ny antsika indray no tena dia izay ny somary ngingina azy fa amin'izao fotoana izao zany dia amerina indray zany ny CAMES hijerena izay assurance qualité ny fiarahana izay hoe firenena samy afrikanina mifanakaiky dia hametraka koa hoe défi mako izy io
amin'ny firenena hafa hoe ny compétitivité amin'izay assurance qualité zay. tonga andehana tamin'ny ministra ny fampandarinambony sy fikaroana ara-tsiansa malagasy ireo reky ny kames samy resy lahatra ny rotonta fa averina ny fifandraisana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny setra ny fampianarinambony tingena voalohany amin'izany ny fanatrea ministra ny fampianarinambony malagasy ny fionan'ireo ministra ny fampianarinambony mpikambana amin'ny kames izay atao an-kamerona ny volana aprilo avy izao anaraka azy eo ny fantarany fahazahoany agrégation ankoatra ny fampianarana ompitsabo ho tonga amin'ny resetra ny fampianarinambony hafa toy ny fitantanana sy ny ekônomia. eo amin'ny lafiny tsena sy toe-karena indray kosa ary indrindra ny fiatrehana ny fety ny pasika nanolotra lelavola mitentina roapolo tapitrisa ariary ho an'ny vondrona iray misahana ny fampiroboroboana ny tanora ny orinasa star tamin'ity androany ity anatanterahana ny tetikasa fifananana rugby izay sahan'ny vondrona iray io no antony izao fanomezana izao tanora avy amin'ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara izay miisa eo amin'ny 4 kosa no heverina fa hisiraka izany anomboana voalohany ity lalao fifananana rugby ity ny ao amin'ny faritra ambanja fanampanazavana. Ny tanjony zany misy voalohany indrindra ara-ratsy sosialy hoe ampifondronana zany ny ankizy ireo ampahafantarina hoe any amin'ny région sasany mitondra an'ilay culture zany sy mitondra an'ilay fomba fanao raha izay dia hoe ampahafantarina hoe ny rugby dia tsy sport satria araka ampahafantarantsika anazy hoe Antananarivo zany rugby ny tena développé dia ampahafantarina zany hoe ny olona rehetra afaka milalao amin'ilay izy ny ankizy rehetra indrindra satria avy any amin'ny ankizy manomboka ny fifandraisana rehetra dia ny tanjona faharoa zany hoe afaka efa taona any isy relève zany ny Maki Junior izay équipe nationale eto Antananarivo. Nakasika fanatanjahantena moa iny zany no resantsika teo fa ivadika eo amin'izay tontolo ny tsena manodidina ny pasika izay amin'izay. Ao anatin'ny fanomanana tokoa izay fiatrehana ny fety ny pasika izay dia misy ny hetsika foire fouille de Pâques izay karakarain'ny Canal 7 Ivantsa ny fahena ny volana aprila hatramin'ny fahasivy ny volana aprilo avy izao etsy amin'ny village Andotapenaka no anatanterahana izany ary dia mitondra amintsika ny andindiny makasika izay ny tompona andraikitra eo anivon'ny Canal 7 Ivantsa. Foire fouille de Pâques io no anaran'ilay foara lehibe sady goavana karakarain'ny Canal 7 Ivantsa ho fanomanana ny fetin'ny Pasika. Manomboka ny alakamisy 9 aprily ny hetsika ary tsy farany ratsy ny alahady fa 7 ny volana aprilo avy izao. Ety amin'ny village voara Andotapenaka no anatanterahana izany. 900 ny trano efa andraisana ireo mpitsidika mandritra trandro zany efa trandro ialana voly iarahana amin'ny fianakaviana iarahana amin'ny namana maro be ny zavatra ho hita amin'ireo tsy manavaka ny sehatra zany ny sehatra maro isan-karazany dia ho hita ao anatin'io ny resaka akanjo ny kiraro ny finday sy ny solosaina ny kojakoja ao an-tokantrano ny fanaka ao an-tokantrano ny boky solomaso ny rehetrarehetra zany dia ho hitantsika ety daholy. Ho avondrina ety amin'ny village voara Andotapenaka mandritra izay efatrandro izay avokoa araka izany ireo sehatra maro isan-karazany. Ankoatra izay efa voalaza ny tompona andraikitra teo izay dia isan'ireo andray anjara ao anatin'ny foara ihany koa ireo mpivarotra en ligne amin'ny Facebook sy ny maro hafa. Tsy misy atahorantsika ny mety ho fiovan'ny toetrandro amin'ny orana sy ny sisa satria ao anatina trano tsara tarehy sy mahafinaritra toy izao no ametrahana ireo trano heva maro isan-karazany. Noho izany dia afaka miantsena sy mivarotra ampilaminana ny mpitsidika sy ny mpandray anjara. Ankoatra ny fietsenana dia afaka miala voly tsara ihany koa ny mpianakavy satria izy fanentanana sy lalao maro samihafa mandritra ny hetsika. Maro dia maro ny fanentanana ho hita ao anatin'izany hetsika izany. Ny ankizy moa dia tsy ho diso anjara ka izao toerana malalaka be ho hitantsika aorianako izao no natokana manokana ilalaovan'ireo ankizy sy zaza hitsidika ny hetsika. Ho anao mpivarotra na mpampiranty maniry ny andray anjara ao anatin'ny foire fouille de Pâques dia fantaro fa efa misokatra ny fisoratana anarana ary raoty ihany koa satria mirary dia mirary ny fandraisana anjara. Dia taninay ny mpandray anjara rehetrarehetra izay te hivarotra, izay te hampiranty, izay te handray anjara zany
ao anatin'izany foire fouille de Pâques zany anantona ny foiben'ny Canal 7 Events izay hita eny amin'ny immeuble Jumine eny Ankorondrano na miantsona la Ratarby izay misoratra eo amin'ny fahitalavitra dia marihana fa mirary dia mirary ny sara ny fandraisana anjara efa tretsy ariary montsy mandritra andreo efatrandro ireo zany 400,000 ariary dia manentana izay manamafy ny fanentanana hoe tsy ho diso fanantenana na ny mpitsidika na ny mpandray anjara ao anatin'izany fotoana izany samy mahita ny anjarany avokoa na ny kely na ny lehibe na ny lahy na ny vavy na ny efa zokonjokony na ny tanora. Fanandihadiana dokam-barotra iray kosa mahakasika toerana fivarotana ireo teknôlôjia vaovao. Tovovavy iray no nivoaka mpandresy tamin'ilay lalao selfie no karakarainy masina tamin'ny volana janoary lasa teo. Andao rahantsika ny fanadihadiana dokam-barotra mahakasika izay izay nataony Pierre Dine Razafin-Dramanana. Going to begin to act beginning today to do whatever needs to be done. Raha toka misa 30 teo ireo olona nandray anjara tamin'ilay lalao fifaninanana maka-sary miaraka amin'ny soratra masinina no tanterahana tamin'ny volana janoary iny. Ity tovovavy mpianatra ity kosa no nandresy tamin'izany. Ny sary mantso no nahazo j'aime betsaka indrindra tao amin'ny Facebook. Nahatratra 530 sy 500 sy 500 j'aime izany. Ndao ary fantarintsika ny momba ity mpandresy ity sy nahafantarana izao lalao no karakarainy masinina izao. À partir de Nantina, 21 ans, petraka any Anjanahary mpianatra dia manao médecine. Nakan'ilay sary zany hoe maka sary miaraka amin'ilay bulle dia tany amin'ny masinina tany amin'ny akorodikiny nakan'ilay sary. Akoho manao Facebook satria za vacances tamin'ireny dia manao Facebook foana dia nisy mention teo amin'ilay izy dia lasa hitako ilay izy. Sarotra be nazona ilay j'aime be da be aloha zany satria mipartage an'ilay sary teo amin'ny 3000 fois teo dia mentionné namana dia niangavy namana hoe i-mentionné namana koa dia tena sarotra. Nahazo ity laptop Lenovo IdeaPad Z5070 avy amin'ny masiny ity kosa izy ary no izao fandreseny izao. Faly be satria mba nisy valiny ihany niezaka rehetra natao dia sady efa te azo ordinateur. Saotra betsaka masinina zany ny organiser an'ilay jeu dia nanana opportunité azahoana ordinateur dia tena faly be mihitsy. Saotra betsaka masinina. Marina fa tamin'ny farany volana janoary teo tamin'ny sasakala mono ny farany ity lalao selfie no karakarainy masinina ity. Ampita ny ivelany indray kosa sika. Efatra amby roapolo ora taty aorian'ny fanambarana nataon'ireo mpioko Siriana momba ny nanesoran'izy ireo ny fitantanana ny tanànany Albab tamin'ny fanjakana islamika dia nitrangana asa fampiroroana izay namoizana ain'olona miisa 27 tao an-toerana androany. Nanao fanambarana ho malalaka misy ireo mpioko Siriana izay tohanany tafika turka fa afaka tamin'ny gejany fanjakana islamika ny tanànany Albab. Izay no antsoina hoe Al-Mostafa, isan'ireo mandray anjara tao anatin'ny hetsika fiarovana ny Eufrate. Vitanay nanafaka ny tanànan'ny Albab tamin'ny fanjakana islamika mbola nohitra ny famongorana ny Daesh eto amin'ny faritra Siria izahay. Efatra amby roapolo ora taty aoriana izay fanambarana nataon'izy ireo izay anefa dia nitrangana asa fampiroroana namoizana ain'olona manodidina ny 27 atao amin'ny tanànany Albab ao avaratry Siria. Nahatratra ampolony teo eo ihany koa ireo naratra mafy vokatra izany araky ny tarimarika vonjimaiky nomeny sampandrara Siriana manara-maso ny zon'olombelona. Fantatra moa fa asa fampiroroana nataon'ny Daesh ity izay nikendry ny foibe toeran'ireo mpioko pro-turk amina tanàna iray manakaiky ny Albab 520 km miala ny sisin-tanin'ny Siria. Fantatra fa nisy miaramila turka roa hafa niaram-boina ihany koa atao anatin'ity asa fampiroroana ny tranga andro antolakandro atao Siria ity. Any Filipina indray kosa. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana Filipiana tamin'ity androany ity Leila de Lima mpanohitra iringirin'ny filoha Filipiana Rodrigo Duterte ny fanindranana antsokosoko rongony moa no anisany anenjehana azy ity. Hoarantsika ny fanadihadiana mahakasika izany.
ny fanondranana rongony antsokosoko tamina ministry ny fitsarana azy nandritra ny fitondrana teo aloha no anisany ampangana ny Leila de Lima fiampangana izay laviny tanteraka. Mangataka aminareo za mivavao ana araka ny fanambarako hatrany am-boalohany tsy meloka ao tsy misy marina avokoa ireo zavatra iampangana toy ny fandranana rongony antsokosoko izay voalaza fa nahazoko vola be eo ihany koa ny hoe fiarovaka ireo gadra mpanao trafikana rongony. Androany moa no nosamboriny mpitandro ny filaminana Filipiana i Leila de Lima mpanohitra iringiriny ny filoha Filipiana Rodrigo Duterte. Ho an'ireo mpiaradia aminy sy ny Amnesty International dia fepetra noraisiny izao mba hisy tany eo amin'ny tontolo politika indrindra manoloana ny fanoherana ataony amin'ny filoha Filipiana amin'izao fotoana. Tsaraina nefa ny manamarika fa hatramina tongava ny filoha Filipiana Rodrigo Duterte teo amin'ny fitondrana dia nahery ny ady nataony amin'izay fandranana rongony antsokosoko izay fantatra fa miafaratra amin'ny famonoana mihitsy. Izay ny manakatona ny tapany voalohany atao anatin'ny vaovao ireto kosa no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Nisehatra ny fandrarana varotra fiara efa niasa eto Antananarivo izay no fanadihadiana entina amintsika atao anatin'ny Eco ho an'ny Aniwal. Ny fomba fanamboarana vovon-dronono ny okopsa no fanontaniana izay nanontaniana ireo sendra ny micro ny Le JT. Ary farany ao anatin'ny hafakely tovolahy teratany japonais tompon-daka eran-tany amin'ny pekatanana na ny claquement des doigts no hoarahintsika. Ireo rehetra ireo raka izany no zanam-pandarana mbola miandry anao ary ny dokam-barotra izay anasananao hatrany ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tapany faharoa ny Le JT ary manomboka eto indray ary dia resaka zavatra maromaro tsika ary Gottlieb no miaraka amintsika ao anatin'izay. Manao any ianao? Miarabantsika rehetrarehetra ary dia miaraban'ny Rijatahina amin'izao takariva ny zoma izao. Zoma fa firy androany? Fa 420. Alevantsika masolavitra mivadika. Vos connaissances approfondies avec l'Uprime. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, na fayano ni prime. Ie, ny masolavitra mivadika moa zany ny vaovao mitrango reny arahana ihany dia tonga eto ny tena amin'izao pôzy mamalagasy tsara zao tahaka ny pôzin'ny tarika samihafa malagasy ty ary dia matimatesana foana moa zay tao mpanomboana misaotra anareo zay nanome ako ny miabo mahafinaritra tamin'ny fandanovan'ny Baden Powell teto tamin'ny Afakomaly dia ny resaka hoe teny malagasy ohabolana hay miteny misy matetika ny entiny hoe ho ianao anisan'ny zavatra nanontaniany olona anateny amin'ny arabe nanomboka herinandro teo eo zay dia hoe inona ny hoe daka-tranom-bitsika mandaka-tranom-bitsika fiteny io fiteny le izy zany ary mifandray tsara ao anatin'ny actualité mitranga amin'izao fotoana izao no hoe mandaka-tranom-bitsika eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny tsotra ny fanazavana an'le izy misy tranom-bitsika eo karaha voadaka iny misy ny sasany manao daka fananina misy ny mandaka tsy fidiny misy ny tranom-bitsika voadona amin'izao tsy fantatra raha mandalo amin'ireny lalana ohatra ny tampony olombe reny tsika dia mety tranom-bitsika be deabe mbola maro koa tsy mahafantatra ohatra ny ahoana zany tranom-bitsika zany votry avo be zay ry zareo mamoaka azy avy ao ary dia mahavariana tokoa satria misy hira tany aloha tany hoe jereo ny vitsika mavitribitrika kanefa miamailaka avetrany miasa ary rehefa vitsika miara-mirona rehefa tena mandinika ianao dia mahatsapa fa kely dia kely izy kanefa ianao dia kely noho izy raha ny fahaizany miaina sy ny entiny manao zavatra ka ny mandaka tranom-bitsika dia tsy tsara ny mandaka tranom-bitsika fa ny zavatra mitranga no mahatonga n'izay fiteny zay misy fiteny teo eny tao anatin'ny vaovao no hoe ouvrir la boîte de Pandore tovitovy aminy misy ny teny frantsay hoe donner un coup de pied dans la fourmilière io dia tsy nanao dika teny mivatantsika ao anatin'ny fitenitsika fa ao anatina fiarahamonina samihafa dia mitovy ny fihetsiky ny vitsika satria ny vitsika na any Eropa na any Amerika na eto amintsika ny omby na any Eropa na any Amerika na eto amintsika rehefa taitra izy dia manao man ny omby
ary ny vitsika rehefa mandeha dia miara mirona izy ary rehefa tairina izy dia miara miverina miara mirona misy zavatra ataony ireny biby ireny zany tena tsy azontsika mihitsy fa isika no efa tsy madio be intsony dia lasa tsy manana nyreny le atao hoe fihetsika instinctif reny ka ny takatra ny bitsika nataoko lohatenina fampisehoana zay ho ataoko atsoatsy a satria nao amin'ny resaka raha toe-karena eto amintsika ny resa bary ny resaka fitsaram-bahoaka zay mitranga amin'izao fotoana izao ary mahatonga resa be samihafa na iza na izy mbola vo hitako tamin'ny gazety any keo zao misy anakirokoa any hoany mbola voatratran'izay hoe fitsaram-bahoaka zay misy ny zavatra nitranga tany mandry tsara zay sa Befandrina tany Befandrina zay tena mampiororo saina rehefa enona le izy hoe isika malagasy isika olombelona isika samy isika dia rehefa avy eo a samy manana ny fomba ilazany azy dia ny tena takatra ny bitsika ao anatin'le izy dia ity hoe neniza no enoina neniza ny marina sy ny sisa ny antony tavozavoza isika eo ampamoahana ny tena vaovao ka na ny tompona ndraika tena tompona ndraikitra na ny olona miaino na ny fiarahamonina ny fampitaiza atao anatin'ny karazana pédagogie lohalikeliko ihany no mahatonga ny zavatra tahaka amin'izany raha ohatra ka misy tompona ndraikitra anankiray ny resana ihany keo tamin'ny radio milaza hoe mahatratra zao tapitrisany fatiantoka isika anony tavozavoza amin'ny fiambenana tavozavoza amin'ny sisy tany sy ny sisa izay constat zay raha ny tena izy sy ny firesahana momba ny jirama ohatra hoe ny jirama dia misy orinasa zay mangalatra herinaratra ka ny fatiantoko ny jirama dia mantratra 1 milliard ny milaza an'izay dia tsara fa ny zavatra tena ilaina rehefa voataka ny tranom-bitsika dia manazava hoe ka inreto misy evatratra iny vaovao mety ao anatin'ny fitsaram-bahoaka dia matetika tatoato maro dia maro ny zavatra lazain'ny tompona ndraikitra sy resahan'ny olona miserasera momba ny constat na ny fitenenana hoe io le zava-misy tsy ampy mihitsy le zavatra raha resaka fitsaram-bahoaka dia ekena fa fitsaram-bahoaka ny vahoaka mipetraka ompitsara ny zava-misy hatramin'izay tenen'ny tompona ndraikitra matetika dia ny fanazavana hoe inona no zavatra tokony ataon'ny vahoaka ny vahoaka dia tsy tokony ho anaopy tsara ny vahoaka dia tsy tokony kambe ny vahoaka miaino amin'izany fa ny zavatra tia ny vahoaka ho enona dia hoe izao no antony mahatonga an'io ka hoe zahantsika no anafoana n'io antony mahatonga an'io manahirana kely ny zavatra henoko raha naheno isika fa hoe misy tranomay tany amin'ilay toerana ny avaratra any dia nisy fanazavana samy hafa zay tsy ho averiko intsony zay rehefa tena zoina le izy ka enona dia adiadiana dia mampime ihany ozy le mpanao politika anankiray efa antitrantotra zay tsy hoe mampime entina io mehezana fa ny fanazavana matetika dia tsy ampy ahafa-pony olona amin'ny vaovao andrasana ny vahaolana andrasana ny ambavan'ny tompona ndraikitra matetika dia tsy ampy miohatra amin'ny karazana fanazavana sy fanalana tena ao anatin'ny andraikitra zay zany fitsaram-bahoaka io ny lafiny ara-politika amin'izao fotoana izao momba ny fijerena lavitra amin'ny hoe fifidianana 24 ny fifamaliana ara-politika amin'ny serasera sy amin'ny radio sy amin'ny télé momba ny hoe ianona candidat ny anina ry misy candidat zao ny isa ianona nyrotsaka ny anina iza ny ohatran'izao za tsy maintsy mirosaka sy ny sisa dia eo tsika menakavy fa mandaka tranom-bitsika eo misy ny resaka serasera vo enontsika teo ny vaovao mikasika ny Facebook zay tena raha raisitsika menakavy amin'ny pahatonina dia nyteny ateto hoe ny Facebook moyen extraordinaire de développement et de communication fa raha ny zavatra le nitranga tataoko dia mbola averiko ihany fa dia nampiasaina sy ohatrany hoe natao amina zavatra tsy matotra angamba ozy ihany na hoe tsy voadinika angamba ozy ihany na sy ny sisa efa voateny namana teo tamin'ny conférence de presse nataon'ny syndicat sy ny olona teo mifanazavana samihafa hoe ny mifamarafara ara-teny amialoha sy ny resaka fahaizana mifanavaka ao anatina toerana anankiray na vondrona anankiray na fikambanana anankiray no olana eto amintsika dia rehefa mitranga ny olana zay io olana mitranga mikasika ny Facebook io ane rehefa tena dinihana mampalelo tsika ao anatin'izy io e satria ny fiarahamonina manontolo ndreto misy vondron'olona ndreto misy vondombondron'olona ndreto misy vondombondron'olona tsy misy anjely eto tsy misy olona tena hoe marina tanteraka eto tsy misy manana ny tena hoe matanjaka eto ka nenay ihany no izy tsy misy an'izay eto fa fiarahamonina tsy maintsy mifandamina ny zava-misy eto
ary jereo tsara ny fifandroritana tamin'ny resaka Facebook ty fa de la ny andro any atsika nefa ny fampandrosoana ny tokony atao ny fitadiavana ny zavatra mety ho an'ny firenena ny fiarahamonina mifanitsy mifampitsara ny zavatra tokony atao dia isika tena ny lasa la ny andro tamin'ireo resaka iny ohatra dia eo ihany koa zany ny zavatra samihafa izay mitranga manerana n'izao tontolo izao dia fantatritsika tsara na ny resaka any Syria na ny resaka fitondran'i Donald Trump na ny resaka samihafa mikasika ny fanatanjahantena amin'ny eran-tany misy takatra ny bisika be dia be ihany zay amin'ny ankapobeny ilay tiako teneninao anatin'ilay masolavitra mivadika ka ny fandraisana lesona ny tena ngeza be sady miverina amin'ny teny foana hoe mihaino ve isika dia mandinika ve isika mba mifanoro ve isika ary iza no manana n'ilay saina tony sy malalaka tsara mandray zavatra fa ny zava-misy amin'ny ankapobeny amin'izao ninninona firavonana io resaka olana Facebook nyresantsika teo io tsy vita eo ne io tsy vita eo io satria tahaka nyreny crise politique tao amintsika ireny tsisy mazimazia akory ka hoe 2 taona 7 taona 9 taona ny fandrirotra teo dia 2 andro dia ilamina tady dio tsara fa ny logika ao anatin'ny fikorontanana dia mitovy amin'ny alavan'ny fotoana nanakorontanana ny tsy maintsy fotoana andaminana amin'ny maha olombelona sy fiarahamonina atsika zay ka dia mbola isy moa ny vaovao samihafa sy ny adevitra samihafa mbola hiresaka baolina kitra tsika rehefa aveo dia mbola hiditra kokoa amin'ny mpikarakara serasera sy fampisehoana feto zay efa nalefanareo ngamba ny vaovaona sy mbola momba ny fampisehoana samihafa zay ho avy atoato dia eo ihany koa ny fisaorana samihafa an'ireo zay nangatana efa nampiana ao amin'ny club na fotinay ka nanome misy nanome Godas misy nanome Roarivo misy nanome Rahetsy resantsika ihany rehefa resaka toekarena ary loha tsika izao toekarena izay fanadihadiana isan-kerinandro hoentina amintsika atao anatin'ny tapany faharoa ny logité ho an'ity androany ity dia nitodika manokana amin'ny mahakasika an'ireo fiarakodia mifamezivezy eto Madagasikara i miora miaranjatovo atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ireo fiarakodia antsoina hoe occasion zany hoe efa niasa tany aloha manahoana ny fandeha ny tsenan'izy ireo amin'izao fotoana izao oharina amin'ny tany aloha ity fanadihadiana ity no anome ny valiny fandrarana iray manokana ny varotra fiara efa niasa eto Antananarivo eo Analakely, Anosy, Andranombehivavy, Ampefiloha azo sokajiana ho tsena lehibe amin'ireo varotra fiara ireo. Betsaka amin'izy ireo no avy any Eropa, La Réunion, ary efa nanomboka nahazo vahana tato ato teto amintsika ihany koa ny fiara efa niasa avy any Korea. Iray amin'ireo mivelona amin'izay fivarotana fiara efa niasa izay Justin. Tamin'ny taona 90 hatramin'ny taona 2024 teo ny roborobe izay varotra fiara izay raha nambarany. Tamin'ny anton'izay mbola tsisy le resaka taxe, le resaka fiakaran'ny euro zany tamin'ny euro mbola 12 000. Mikatso nefa ny varotra fiara ankehitriny tsy mitovy ny tany aloha intsony. Lasa fiara roa na telo no lafin'ny olona iray ao anatin'ny herintaona. Tsy manambola ny olona ho ireo mpivarotra. Isan'ny antony mahatonga izay ihany koa ny fiakaran'ny etra izay alohan'ny ireo mpivarotra amin'ny fiara iray. Ny anankiray zany aloha le taxe miakatra foana dia mahita le fanjakana mahita taxe foronina ohatra ny le DA io zao droit misy le droit le alohany amporo io dia misy anankiray koa le inona DCA izay raha tsy diso le dedavy mbola ho ampiarina amin'ny mpanafatra sy anona zany mpandefa entana ny ivelany. Dia zay zao anisan'ny mampikatso an'le miakatra zany le vidin'le fiara nefa le fahefan'le olona mividy koa tsy dia misy. Ka tany am-potony mihitsy avy any an-dafy zany dia le roa niakatra moa taxe niakatra dia niakatra be vidina tômôbila tsisy mividy tsony le olona tena marina aminy. Taloha izany teo amin'ny raha hoe supplémentaire zao teo amin'ny eo amin'ny 35 zao lasa 50 millions indray. Dia le coréenne zao teo 15 millions zao niakatra 15 millions lasa 30 ray 35 ray. Dia zay mifandehan'le fiara zao. Io zany asa tsy mety tsony zany tena marina zany hoe tsy izy atao le olona dia tsy maintsy izay. Mitombo isa-taona nefa izay etra aloha amin'ny fanjakana izay, etsy ankilan'izay, dingana maro no arahin'ny mpivarotra fiara izay vao tonga varotana eny Analakely na toerana hafa ny fiara. Ny anako zao aloha manafatra mihitsy zany. Na mandeha mihitsy raindray mandeha makany ivelany dia miainga an'izay. Dia ianao moa zany tsy maintsy manana carte amin'ny hoe mampanjaranao amin'ilay manafatra le entana, le fiara io. Dia ny etapy faharoa zany rehefa tonga le entana avoaka
avoakary amin'ny port any Tomasina io. Tomasina moa zany zao portsika miasa hatramin'izao amin'ny resaka fiara. Dia ny étape fahatelo moa zany dia mamaritra ety amin'ny toerana ety. Manaprofy ihany koa fa manomboka mikatsy ny fivarotana fiara efa niasa eto Madagasikara ny antotanisa izay navoaka ny sampandra ramsana ny famoahana antotanisa eto amintsika na ny Instat tamin'ny taona lasa teo. Nahatratra 4,930 ireo fiara nahazo laharana vaovao bolana faharoa, ny ena 3,1 isanjato izany raha oharina tamin'ny enim-bolana voalohany izay nahatratra 7,703 ny fiara nahazo laharana vaovao. Amin'ireo fiara vaovao nahazo laharana indray, ny 3,57 isanjato amin'ireo fiara vaovao avokoa ary 4,24 isanjato amin'ireo no fiara efa niasa na ny occasion. Arak'izany, ny ena hatrany ny fanjefan'ny olona ny fiara efa niasa teto amintsika, na izany aza nefa nambarany Toto fa kisendrasendra ihany ity sehatra ny varotra fiara efa niasa ity. Io ndray miankina amin'ny anjara sy ny lahatra ihany io fa na tsara ny tomobilinao zany na hoe mahay mivarotra ianao tsy voatery amin'izay loatra. Miankina amin'ny anjara sy ny lahatra foana, ohatra ny zavatra rehetra ihany. Ireo toerana rehetra izay ahitana ny fivarotana fiara efa niasa eto an-drenivohitra dia samy manana ny fikambanany avy izy ireo. Misy ny ofan'ny toeram-piantsonana alohan'izy ireo isam-bolana any amin'ny commune. Misy ihany koa ny etra izay alohany isan-taona ho an'ireo manara-dalàna, misy ihany ny tsy manaraka izay. Ity toeram-pivarotana fiara ity indray nefa dia efa mijoro ara-dalàna, ara-panjakana nomboka ny taona 2004. Izy ireo izay mivarotra fiara efa niasa ihany koa. Ny fiara avy any Korea Atsimo no tena hita ato. Izy ireo indray dia nahita fa niakatra ny fanjifan'ny malagasy ny fiara efa niasa raha ny vola miditra amin'ny orinasa. Nahazo laka eto Madagasikara zany ny voiture d'occasion avy any Korea hatramin'izay nivarotana depuis 2009 zay. Raha manisy angaminareo eny an-dalana rehetra fa tena ny ankabetsahan'ny tômôbilina fanena aminareo dia efa manana eo amin'ny atsasa-manila latsaka eo voiture koreana eto Madagasikara. Zany hoe ny Kia, ny Hyundai, ny Ssangyong sy ny Daewoo ireo mantsy voiture koreana tena be mpampiasa zany. Maninona no voiture koreana no manomboka mahazo laka eto Madagasikara dia resaka qualité prix. Ny kalitaon'ny voiture koreana du sud zany efa tena manaraka ny fiantsiraisam-pirenena. Manomboka mateza izy sady izy koa efa manomboka hainy gasy zany mikirakira azy. Mandrina ny 10 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary eo ny vidin'ny fiara iray ato. 10 hatramin'ny 20 isam-bolana kosa ny fiara lafin'izy ireo. Raha azo hoe na izany dia tsy niena akory ny mividy fiara occasion fa nivelatra miamatianina ilay sehatra. Misy ireo manjifa no lasa mirona any amin'ny matianina kokoa na dia fiara efa niasa aza. Mandalo lalana maro ny fiara vao tonga amin'izao tsena fivarotana azy faran'izao. Hatreny amin'ny serana Tsambo ka hatreny Antananarivo dia tsy voatery olona iray fa maro ireo olona mivelona amin'ity tsena ny fiarakodia ity. Malina ihany izy eo ampijerena aloha fantaniana kely anankiray le misy lerangany resaka momba ny olana taxe. Fa amiko aloha zany hoe fananina izy no natao tsita. Sa izy no nangataka an'izay nangataka hoe tsy potra fa iteny fotsiny. Zany hoe loha hevitra zany aloha raha reportage tahaka an'iny aloha dia avafy satria kely miteny an'ilay taxe ka zava-misy zany. Sa hoe izy ngamba mety tsy te hita hoe avandra ka izy. Tsy fantatro aloha hoe tena antony fa izay no fangatahany. Collectionneur kokoa ny hitako amin'ny resaka karazana tômôbilina amin'izao le tonga le misy an'ilay avandra reny zany le occasion izy tena ny karazany amin'izao zany mivoatra be mihitsy. Dia tonga ny karazany ohatrany hoe tokony hoe collectionneur no mividy an'ilay izy fa tsy olona tsotra. Fa ny olona matetika hitako ary tena tsika moa dia gasy tsika ny ara-bola sy ny sisa. Fa za mahita olona tonga avy any izy ohatra hoe vahiny na gasy avy any an-dafy dia tonga eto izy dia mividy tômôbila izy hoentiny ianao vakansa dia rehefa vita vakansa dia amidiny. Ary misy olona ndray manao spéculation anatin'itony voiture d'occasion teny ohatrany hoe mividy dia mamerina mivarotra mifampiodikodina eo zalahy. Tsy haiko zalahy le izy. Misy mahay an'izay. Resaka zavatra hafa mihitsy indray sika anatin'ny hoe ianao. Fantaniana tsotra no nentina tamintsika teny an-dalambe teny tamin'ity andro anty raha ny hevitrareo ahoana ny fomba fanamboarana ny vovon-dronono. Fahafantaranao sao dia inona fanamboarana vovon-dronono?
vojo ronono rononona mainina dia totona tsy haiko ny tena marina tsy mbola tsy naheno fanamboarana vojo ronono zany. Je sais pas. Ka amboarina famoronona tsy haiko je sais pas. Ahodina mantsy pina produit PDP. Tena tsy haiko mihitsy raha misi tena tsy haiko. Zay aloha mbola tsy nirepera mihitsy a mbola tsy azoko onona mihitsy zay. Avy amin'ny ronono ihany tsy. Misy produit anamboarana azy na misy produit kely atao aminy zany. Asiana parfum ve reny mety asiana parfum reny dia vovo-dronono reny dia ampangotrahana dia atao anaty congélateur. Ronono be la pare dia kosehana atao poudre atao normal matsiro satria azo efa produit laité zany matsiro zany ka. Omby rononona omby zao ilay izy mety tsy mety ny kisoa tsisy ronono zay alefa ahodina any amin'ny usine iny avadika afaka avadika karazana zavatra maro ilay izy angalana produit hafa sy ny tariny. Vovon-dronono ronono dia atao poudre ilay izy dia ronon'omby ihany tena hitako ngamba fa mety zay no mbola mila mélange ilay izy ngamba raha fahazoko anazy satria amin'ilay valeur nutritionnelle rehefa le mijery an'ilay ingrédient dia misy vitamine sy protéine sy PDP dia zay zany dia mbola mandeha machine ilay izy fa tsy hoe to dia mivadika poudre ho azy fotsiny amin'izao. PDP tsy maintsy mbola nainina aloha dia zay vao totoina. Vovo-dronono hoe tsy ronono ihany dia namboarina tany amin'ny industrie dia lasa vovo-dronono. Tsy haiko tsy azoko sary an-tsainy e. Fanamboarana vovon-dronono ronono. Tena Jesosy za tsy mahay fomba fanaovana an'izany. Tsy mivaly fa mety hoe mivaly ny aloha fa ny famalin'ny olona ny zavatra ohatran'io takan'ilay chocolat indray mandeha ilay lasa buzz mihitsy ny kaparotsiny any isika tokoa zany amin'ny ankapobeny amin'ny atao hoe fahaizana zavatra ohatr'izany dia itsika io ilay constat ilay teneniko zany hoe ilay olona mamaly dia miteny izy fa ny vovo-dronono izy fa misy mantsy ny olona manao hoe vovon-dronono milatsaka ny katranaraka izy dia hoe ny vovo-dronono dia amboarina amin'ny ronono dia ronono dia ahodina dia ronono ka avy amin'ny ronono vovo-dronono fa ngamba ometsika ny fanazavana fanazavana dia avy amin'ny ronono tokoa aloha zay aloha dia mazava ho azy mazava moa zany ary marina ny an'izay nitenen'izay hoe avy amin'ny ronono ihany ronono velona ihany no anaovana ny vovo-dronono ny fahazahoana azy dia mety hoe machine tokoa satria orinasa lehibe no mikirakira an'izay fa raha zavaina tsotsotra ny tanjona dia ny anasorana ny rano ao anatin'izay ronono izay satria dia misy 720 isan-jato ny ronono iny zany dia rano avokoa ary dia izay no esorina ary ilay atao hoe akora sisa tavela eo zany no vovo-dronono satria ny otrikaina sy ireo zavatra rehetra hita ao anatin'ny ronono ihany no mbola tavela fa ny rano ihany no esorina azahoana an'izay vovo-dronono izay raha ny atao hoe fomba iray anasorana an'izay dia ny fanafanana n'io ronono io amina maripana ambony dia ambony ary dia milasa entona ilay rano ary dia mijanona ny otrikaina sy ny vovony izay angamba aloha amin'ny ankapobeny no azo anambara tsy fantatro hoe mety mazava fa na zay koa rehefa mamoatra ronono rehefa avy eo dia le proportion anao zay zany le izy satria alaina misotro kely indray le vovo-dronono dia atao anatin'le kaopy dia asina rano indray dia averina le rano asany taloha izay indrindra le izy ary dia resaka vaovao hafakely indray tsika. Zavatra ray nataona japonais anankiray ity hoentina ity ary dia fantaniana mipetraka mihitsy hoe inona no anaran'ity zavatra ity sao dia hainao amin'ny teny malagasy tsy haiko tsy pindy négatif
ie ary dia raha ohatra misy mahay anareo dia teneny ihany izahay fa dia tsy fantatra aloha zany fa nisy japonais iray izay navita nanao an'izay zavatra izay anatin'ny 2 minitra kanefa dia navita betsaka dia betsaka ary izy no manana ny zava-bita tsara indrindra zany hoe ny record ho jerentsika ny sary. Satoyuki Fujimara, izy ilay tovolahy teratany japonais tompon-dakeran-tany amin'ny fibeana tanana. Atao anatin'ny 2 minitra dia nahavita ny peka-tanana amin'ny alalan'ny akibeny sy ny fanondro adala 990 izy. Nandray anjara tamina fandarana japonais iray teo anatrehan'ireo mpitsara ao anatin'ny Guinness World Records izy, ary nandritra izany dia nisy injeniera roa hafa momba ny feo nanatrika ny fifananana ihany koa, nanara-maso akaiky ary nanisa ireo peka vitany amin'ny alalan'ireo ratsan-tanana roa ireo. Teto dia ireo peka eno tsara no manan-kery. Raha ny fanazavan'ny Satoyuki Fujimara dia ny reniny foin'izy mbola adolescente no nampianatra azy ity teknika hafakely amin'ny fipeana tanana ity. Araka ny fantatra dia teratany suédois antsoina hoe Jens Gudmundsen no nandrobaka ny amboara tamin'izay fipeana tanana izay tamin'ny taona 1994. Misy 770 kosa ny isan'ireo peka vitany tao anatin'ny 2 minitra. Tsy haiko firy vitanareo anaty 2 minitra. Le izy lasa mapa. Azay mahatonga azy mihetsiketsika mafy angamba. Fa tokony boky be zany ny ratsan-tanany. Lefa miadany. Lefa miadana indrindra. Fa inona tokoa ny anaran'ity ho an'izay mahafantatra ny anaran'ity dia amin'ny fandarana ho ianao raha mipitso. Tena malina ho an'izay mety mahay ary mety anatina mpampianatra malagasy tsika na ny olona ao amin'ny akademia hoe inona ny anaran'izay amin'ny teny malagasy. Paikan-dratsana. 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 Ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso dia misimisy ihany ny faritra misy orana ny ariva ny tolakandro misaiky manerana ny Madagasikara isy ny kodrobaratra na ny orana. Anisan'ny tena betsaka kosa ny orana ny amin'ny faritra avaratra iny araka ny hitantsika amin'ny sary raha teo antsiranana izay saiky isy ny orana izay malefaka nefa dia aritraritra any aminareo any avaratra any ny aty amin'ny Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa dia ny tolakandro no tena eritreretina fa isy ny kodrobaratra ary mety arahina orana ihany koa izay ny any faritra Antsinanana ny Toamasina dia ifandimby eo ny rahona ny masoandro izay mety isy ihany koa zany orana malefaka any aminareo any. Ny maripana ambany indrindra dia midina indray 12 ny vamaraina alohan'ny mpisaha masoandro any Antsirabe. Ny mafana indrindra kosa dia mbola ny any Mahajanga indray 3 degré Celsius amin'ny atoandro io maripana io. Mazava ho azy amin'ny 9:20 minitra mbola tsy misy fiovana indray kosa aloha ny filetehan'ny masoandro. Izay no azo ambara eo amin'ny toetry ny andro sy ny vaovao ny ambola misy takalavitra mivadika fataoko fohifohy ihany. Ny anankiray moa ifandresahana teo zany ilay seho iarahana tsika menakavy ilay nandaka tranom-bitsika izay ho atao etsy amin'ny koron-drano etsy hitantsika eo ihany ny mombamomba ny dokam-barotra an'izay fa misy toerana ray koa etsy Pitetsy mbola ho avy ny fotoana iresantsika azy fa amin'ny 10 marsa sy amin'ny 12 marsa io fampisehoana io mitondra ny lohateny hoe nandaka tranom-bitsika izay ifangaroana atsikana sy hirahira izay hitanareo tsara fa takan'ireny nataoko tao am-piman-kafe ireny zany hoe matomatotra ny hira atao fa hoe ay ny andrasana rehefa atao le izy. Dia eo ihany koa moa zany ny mpikarakara izay mbola ho resantsika ihany momba azy satria misy vaovao betsaka momba amin'ity taona ity iarahana fa zareo dia mpikarakara satria tsy hoe toerana fanaovana famokarana akory dia hoe le ohatrany any an-dafy fa izahay mpanakanto zany dia tsy mialon-jafo fa rehefa misy maka dia atao le izy aloha. Dia eo ihany koa ny baolina kitra izay matimatesaka tanteraka mihitsy satria amin'izao fotoana izao moa zany dia anisan'ny ao anatina birao mpitatana tanora lalao baolina amin'ny Ligue 1 amin'ny FC Tana efa andresahako teto ihany le izy ary dia tena isaorana ny rehetrarehetra izay mifanena aminay eny satria ao ny manome 2 arivo
ao ny mamera etsy ao ny mamero etsy raisina atanandroa zany aloha ho an'zay efa tandrify fa reo zany natambatra aloha ny eo aminay eo reo le telo nyteneniko reo dia misy ny baolina kitra zay efa mba miverina etsy mahamasina zany ny fiadinan'ny tompon-daka nanalamanga amin'ny ligue 1 ary efa misy fidirana kely satria raha te Bevalala teo aloha dia tsisy fidirana ka amin'ny 10 ora maraina etsy mahamasina amin'ny alahady amin'ny 5 ny FC Tana eo amin'ny Uska Foot ho an'izay mahafantatra an'izay zany dia ito ititira sonevy ny ato miaraka amin'ny Patrick io le équipe-nay le FC Tana io dia amin'izao fotoana izao moa zay manao antsoavo amin'ny fanampiana zay azonareo mpakafy baolina kitra atao anay satria ny FC Tana dia zanaky ny ray aman-dreny nakafy baolina kitra natsangana ho club dia efa nikarakaraina dia tafiditra ao amin'io division A io dia misy ny feno zao ohatra mpilalao tao amin'ny Knaps zay nanome Godas pointure 44 asaryzalara misy pointure 44 ilaisany isorana le izy ireo ihany koa zany ny ao amin'ny ligue zay eto dia tena misolo tena amin'ny club mihitsy ako moa sady ho an'ny mpakafy baolina na dia maka Barça sy ny zay manaraka rehetra ary fa dia nisorana ny Alpha sy ny ligue satria zareo dia nanome valopy satria azavaina kely antsika mpakafy baolina rehefa mandeha mijery baolina mamasina ianao zany amin'izao ohatra hoe amin'ny lahady dia mandoha vola ianao fa any amin'le club anao ianao mifidy raha tianao le club dia lasany zareo ny vola idirana ao mamasina dia ny ligue koa mivarotra bie rehefa mandeha mibaolina dia ao amin'ny ligue indray mbola misy ampahambola azony ligue indray mbola omen'ny club mandray anjara ihany zany hoe fanoatoa tsy ho lava eo zany le izy satria fantatritsika fa tokony raha manana ty resaka baolina kitra ity zay aloha zany ny amin'ny ankapobeny isorana ny namana Tiago sy ny namana Patrick papita vaovao aty aminay malala Tiago sy Patrick mpitatana miaraka aminay koa izy dia manome courage ny boy kely satria le équipe-nay io hatramin'izao aloha dia resy intelo fa hita hoe nivoatra ihany satria Elgeco zay efa nanana expérience tany Afrika Atsimo ohatra sy tany Afrika tany dia rono tsy misy fotsiny no nandresen'ny FC Tana tamin'ny Omaly dia zay ny resaka raha zavakanto moa zany rehefa hariva tahaka an'izao dia manome fotoanantsika ohatra ny eo amin'ny Pims dia zareo telo fangady dia mampirisika antsika satria zalahy miaraka amin'le pôzy ohatr' zao mihitsy zalahy miaraka amin'ny ray anja dia tendry gasy mahafinaritra ary ny eny amin'ny Orakoto dia nataonay resaka maly cabaret de grande gueule le izy mahafinaritra ihany koa irana amin'ireo sy eny amin'ny cabaret Orakoto za maly vao nahita an'le toerana io le eo amin'ny annexe mamasa tsara le toerana satria dia misy ny atao hoe tente Touareg ohatran'ireny any amin'ny firenena arabo reny ka dia zay ny metrahana velomantsika amin'ity zoma ity ny ety amiko aloha fa dia misaotra betsaka antsika androany saotratsika rehetra ary dia mametraka ny veloma mandra-piona ho any rampitso indray veloma tompoko milamina tsara ianao no misafidy falo mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy indray amin'ity takarivo ity miarahaba tompoko ho amin'ny androany hafa kely indray tsy baolina boribory indray no resahantsika fa baolina lavalava izany hoe rugby zany Paris Sport ianao no misafidy ny lalao antsika voalohany ary zareo dia Écosse ifandony amin'ny Pays de Galles any amin'ny tanin'ny Écosse ity lalao ity ny coach araka io hitanareo io 2,10 ny Écosse ary ny amin'ny Pays de Galles indray kosa 1,83 izany hoe raha mivinavina zany dia Pays de Galles eto ny favori ny filaharana ihany koa ao amin'izy eninareo izany hoe rehefa firenena enina miady ny amboaran'ny rugby destination dia Pays de Galles ny eo amin'ny laharana fahatelo azo eritreretina ihany koa match nul amin'ity lalao ity raha sanatria ka nul ny lalao dia io hitanareo io ny côte mitangana dia mitangana tokoa 23 be zao anjaranareo misafidy raha jerentsika ny lalao ny fanaovan'ireto ekipa roa reto farany dia efa resin'ny Pays de Galles tamin'isa 7 amby roapolo no 3 amby roapolo i Écosse Paris Sport ianao no misafidy match faharoa indray Irlande ifandony amin'ny France Irlande ny eo amin'ny laharana faharoa France indray kosa laharana fahaefatra ny côte 1,33 ny Irlande somary kelikely raha ampitainy amin'ny France izay 3,60 be izao côteny match nul raha sanatria moa ka match nul ny baolina dia 26 ny côte
Fataro zareo fa ao amin'ny Irlande dia misy any Paddy Jackson io ranamany io meilleur scoreur indrindra amin'izao fotoana izao ao ato amin'ny fifaninanana rugby destination. Filalaovana ny rugby mitovy amin'ny foot ihany, afaka lalaovana reo premier mi-temps, deuxième mi-temps dia izy mandresy premier mi-temps, izy mandresy deuxième mi-temps, izy mandresy full time. Zay aloha momba ny fa aleondray artsika ivadika kely any amin'ny baolina boribory izany hoe baolina takana. Paris Sport, ianao no misafidy. Azonareo atao miantso ireto laharatarby ireto manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 12 alina misokatra foana ny antso atarby eto amin'ny Paris Sport afaka milalao ianao. Atreo raha fotoanantsika androany manome fotoana manareo rapitsindray mandra-pianatopo. Paris Sport, ianao no misafidy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Kiri, ilay fromage hafakely ankafizin'ny ankizy miaraka aminao ao anatin'ny Le JT. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT.